na dia oa zany dia mbola miandry Andriamatokolodiana raha zay mamonjy atrany ireo antota taratasy efatra izay tsy maintsy hanaovana fanadihadiana ny tenany raha nambaran'ny tale général ny Bianco tamin'ity andro androany ity efa nampahafantarina azy mialoha nilay nandefasana azy teny amin'ny chaîne pénale moa ny fisian'ireo antota taratasy efatra goavana izay miandry azy ireo. Toy izao ny fanazavany tale général ny Bianco. Chaîne pénale iny zany penjaran'ny chaîne pénale manao an'iny zay teny taminareo hoe misy dossier hafa ankoatran'ireny ato aminay dia reny zany dia mbola manome fanadihadiana mikasika an'ireny zay satria rehefa alohan'ny hitondranay izy tany amin'ny chaîne pénale dia efa nametrahanay fiantsoana izy hoe aza mireto dossier reto raha toka misy fahafahanao any amin'ny chaîne pénale dia tokony mbola miverina aty aminay no amin'reto dossier tsy vitantsika reto efa nametrahanay fiantsoana mahakasika an'izay izy. Ohatra hoe zany voatazona dia ino dia fiantsoana mety tsy dia ilaina intsony fa makazy any mponja fotsiny zay dia afaka manohy an'ilay famotorana. Efa nazo nametranay fiantsoana izy raha toka hoe nahazo fahafahana vonjy mainka tamin'ny andro ahafahany tonga aty aminay hanozanay ilay dossier sasany mbola ato. Anatin'ny communiqué-nay izy angamba nisy an'iny hoe enina ilay izy dia ny roa ny vita dia ny efatra zany mbola tsy vita ao. Ilay fanadihadiana angamba tsy niazakazaka za miteny anareo hoe efa tany amin'ny 2016 nanaovanay an'ilay fanadihadiana tany amin'ny atsasatsasaky ny 2016 tany dia efa nisy apahany vita tamin'ny novembre 2016 dia nisy an'ilay fiantsoana tsy nahazoana vokatra iny dia efa nalefanay ilay dossier mikasika amin'iny dia mbola mitondray ilay sasany fa tsy nisy hoe niazakazaka zany ilay fanadihadiana fa ilay fandehany fanadihadiana mihitsy ny tsy maintsy efa tapitra daholo ny zavatra tokony ataonao dia tsy maintsy miboso amin'ny farany anao fianona ny olona voarohirohy ao anatin'ilay izy.